Mania maraina mamerina ny fiarabanantsika ho fitohizan'ny fiaraban'ny pasteur efa nanomboka teo tonga soa natao fotoana andro maraina ianao atao voatahiry ao anaty ny etaetan'Andriamanitra isan'andro. Tena mitsotra aminareo marina fa challenge zany hoe isan'andro dia mangetaetan'Andriamanitra vaovao be foana, tsy ny olona rehetra. Za tsy teny hoe challenge hiakatra ny Mont Everest hoe tendrombohitra avo indrindra eto ambony tany, fa hiakatra ny Shoprite 2 étages isa-maraina. Ataontsika eo aloha ny fa mitsotra aminareo fa tezao ary fehezo asy discipline foana amin'ny fiainam-panahy mba hahafahan'ny voninahitr'Andriamanitra mitranga eo amin'ny fiainantsika. Sandrato ny tananao dia manao vavavaka tompo hoentiko teo anatrehanao ny foko hoentiko teo anatrehanao ny fiainako misy zavatra militsina atao anatiko, misy fomba fijery diso ny fomba fiatrehako fiainana, misy zavatra mila harenina, misy zavatra noheveriko fa mety tany aloha fa mila ny teny fahamarina avy aminao fa ianao no teny fa raha fantatrareo marina dia marina no afaka anareo tsy mandefa. Sandrato ny tananao ataovy zany vavaka zany eo pipetrahana raha aminaran'i Jesosy tonga eto fanatrehanao amin'ny etaeta-pahamarinana izay miatrika fiainana izay dia misy zavatra nahazatra anay, nanabeazana anay, mety ny anaranay mihitsy aza nefa tsy mifanandrify amin'ny zavatra anrasanao aminay. Indrindra Jesosy efa hiverina ianao ary tena hiverina ianao aka ny fiangonanao mba ho isan'ny fiangonana tsy misy pentipentina hoala ianao tompo ny tsiraray avy. Sotrany amin'ny andro maraina manambarany sitraponao ndreto izay Jesosy tsy hoe izahay mahay mifo maraina mihoatra noho ny hafa fa izay kosa faly raha nitarihanao tamin'ny alalan'ny fanahinao ho tonga eto amin'ny rendez-vous faran'izay sarobidy indrindra dia ny fanatrehanao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo amen. Alleluia. Andro manokana dia ho voatahy isika tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy. Zavatra nomeny tompontsika androany dia ny hoe ataoko amin'ny teny anglisy izy dia avy eo adiko amin'ny teny gasy faith progress with God. Fivoaran'ny finoana miaraka amin'Andriamanitra. Mino fa lipivoarantsika tsiraray avy izay tonga eto andro maraina. Tianao hisy zavatra hivoatra, hiova, hisy zavatra hitranga, mba hisy zavatra hiseho ary normal zany ary tokony ho zany ary zany no antony mahatonga antsika manantona an'Andriamanitra satria tsy misy ninninina mivoatra ho any amin'ny tsara indrindra hitondra fiainana raha tsy ao amin'Andriamanitra. Zany hoe afaka mivoatra amin'ny fiainan'ny olona fa raha rahanao tsara le loha hevitra dia miaraka amin'Andriamanitra. Ny antony efa niteny Jesosy fa inona izy ny soa azon'ny olona raha azon'izao rehetra izao izy nefa very ny ainy. Dikan'izay tsy le fivoarana hita maso ihany fa indrindrindrindra ny mba hamantaranao hoe mialeto ianao dia misy mandrakizay ao amin'Andriamanitra miandra ianao. Amen. Daontsika nomboka amin'ny Galatiana 3:7. Galatiana 3:7 amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ka dia izay amin'ny finoana notahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Ka dia izay amin'ny finoana notahiana mba amin'ny Abrahama mpino. Manomana fitahiana avy amin'ny finoana Andriamanitra. Ny olona mino dia afaka ny ho voatahy. Misy karazana fitahiana miandry ny olona miaina finoana. Izay no ifandraisan'ity sekoly andro maraina ity amin'ny sekoly fitahiam-panahy sy sekoly tokantrano satria te hikitika ny finoantsika Andriamanitra mba ahafahantsika misitraka ny fitahiana avy aminy ho eo aminao sy ny tokantranonao. Amen. Tsy azontsika sarahana amin'ny fitahian'Andriamanitra, azontsika isitrahana avy eo amin'ny fanatrehany ny finoana. Tsy azontsika sarahana amin'ny fitahiana azontsika isitrahana eo amin'ny fanatrehana ny finoana. Dikan'izay tsy maintsy mino isika, mila mino isika
kanefa mila mivoatra ny finoantsika. Amen. I zavatra misimisy ho resantsika androany ary mino fa miaraka fanampifana masina dia ho asimilely izy dia ho aplikeantsika le izy. Satria misy karazana finoana azo iaingana fa tsy hoe ijanonana ela be. Misy karazana finoana indray tena tsy azo aplikena tsony satria misy zavatra efa niova. Mino fa efa miazonao le izy fa aloha tsy teneniko manjary to dia azonao eto am-piandohana le izy fa aloha any amin'ny farany vao azonao. Andray kosa. Romanina toko voalohany dia 7:10. Ahoana ary no ahafahana hoe mivoatra finoana miaraka amin'Andriamanitra. Mazava be fa anatin'izany lohateny izany tsy hoe ampivoatra finoana fotsiny tsika amin'ny herin'ny fahalalana na amin'ny herin'ny tenantsika na amin'ny herin'ny saintsika. Tsy amin'ny alalan'ny témoignage sy boky le izy fa miaraka amin'Andriamanitra. Tena akaikinao miaraka amin'Andriamanitra le izy hoe. Zao voavaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy fa amin'izany no anehoana fahamarinana avy amin'Andriamanitra. Ahoana izy izy? Avy amin'ny finoana sy ho amin'ny finoana. Araka ny voasoratra hoe ny marina amin'ny finoana no velona. Inona no atao hoe fivoarana? Ny dikany hoe fivoarana dia misy dingana iainganao dia misy dingana ahatongavanao, mivoatra ianao zany. Ary Andriamanitra dia Andriamanitra ny fandrosoana, Andriamanitra ny fivoarana. Enao misaina fivoarana fa Andriamanitra mihitsy nametraka an'izay etaeta-pivoarana izay ao anatinao. Ny dikan'izay raha Andriamanitra kosa ny anontaniana dia te ahitanao mivoatra koa zany izy. Eo nefa ilay problema hoe ka amin'ny fiainako ohatrany tsy mety mivoatra. Ny mahatonga an'ilay fiainana ohatrany tsy mety mivoatra satria misy zavatra ao tsy fantatrao. Na misy zavatra ao fantatrao fa negligenao no amaivaninao. Na misy zavatra fantatrao fa niraisinao tamin'ny fisainanao fotsiny hoe zao no tiako handraisana an'izany. Dia tsy ohatr'izay miaraka amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra miverinao amin'ny tentsika. Miverinao amin'izay voasoratra. Miverinao amin'izay nampanoratan'Andriamanitra an'ireo olona teo alohanao mba tonga anao tsy ho diso miaraka amin'Andriamanitra. Misy fivoarana miaraka amin'Andriamanitra. Miainga eo amina karazana finoana anankiray dia mandroso ao amina dingana finoana anankiray hafa. Vakaraisintsika raha-panoharina tahaka ny ao marika toko 4:5-7. Hoy Jesosy miaingetitsika andeha ho eny Epita. Marika toko 5:1 tonga eny Epita. Amen. Eny an-dalana nefa isy tafiotra. Alohany hanambarako aminao hoe finoana aiza ny mety misy antsika dia tokony hivoatra ho any amin'ny finoana makaiza. Dia mety isy tafiotra ao ampovoany ao anakana anao tsy hoany. Zany hoe mety amikitra anao le zavatra nahazatra anao nefa Andriamanitra miandry anao eny Epita. Mety efa nahitanao vokatra. Efa nahitanao vokatra le karazana finoana anankiray nefa Andriamanitra miteny hoe mandrosoa aoka ianao hivoatra any amin'le karazana finoana zay endrasako anao zay le hoe eny Epita. Amen. Ka tsy ny finoana rehetra tsy hoe mahay mino ianao dia ampy. Fa mila mpifanandrifinao amin'ilay karazana finoana andrasan'Andriamanitra aminao amin'izao akatoko ny fiverenan'i Jesosy. Eny tsara. Raha mbola tsy miveriny Jesosy dia afaka mino amin'izay finoana tianao ianao. Fa satria fiveriny Jesosy dia misy karazana finoana arak'ilay teny hoe raha hiverina zanak'olona. Mahita finoana izy. Ka io finoana io tsy ilay finoana eritreretinao hoe isa marina dia miteny hoe lohany efa-tsy rambony ambony efa-tsy ambany tsy iny. Tsy iny le tiany ho hita dia ho hitantsika rehefa fa inona zany le izy. Ny antony raha hiteny hoe lohany efa-tsy rambony ambony efa-tsy ambany. Lohany ianao fa tsy rambony. Lohany amin'ny inona? Lohany amin'ny fahalemem-panahy dia ataoko amen. Fa re lohany aho ampiasana lohana dia tenena akaikinao tsy izay le finoana hoe. Tsy izay le tiany ho hita hoe. Na dia tiany ho any ary ianao. Tian'Andriamanitra ianao any amin'ny toerana faran'izay avo. Marina zany. Fa rehefa tonga ilay toerana faran'izay avo ianao, tian'Andriamanitra efa manana ny toetrany ianao eo amin'ilay toerana faran'izay avo. Satria misy olona be dia be ho tarafo ny fahazavanao eo ambaninao eo. Ka marina fa ho lohantsika efa tsy rambony Epita fa tsy ho rendrika. Marina ireny fa tsy ny karazana finoana iny. Le tian'Andriamanitra ho hita hoe mipotra Jesosy dia lohany efa tsy rambony. Tsy izay. Tsy izay ny réaction tian'Andriamanitra ho hita. Mazava ve zany? Kitanareo amin'izay misy zavatra zany tena andrasan'Andriamanitra fotsiny tsotro zao hoe nomenao ve sasa tsy nomenao. Dia tsy afaka hitentsika hoe ka za tsy nahafantatra.
Satria rehefa zay ny tadiavin'Andriamanitra dia miandra izay izy. Miandra izay izy. Ary mino fa androany maraina omentsika azy zany. Rehefa niteny Jesosy andehantsika ho any ampita dia tonga sa tsy tonga ry ny mpianatra? Tonga. Fa maninona ny mpianatra ny tonga? Satria niaraka tamin'Andriamanitra izy. Mety hisy ny sakana. Satria Jesosy tsy niteny hoe mandehana ary tsy hisy sakana. Izy tsy niteny an'izay. Fa hoe mandehana ary tsy ho voasakana. Dikan'izay tsy aomby le sakana fa hisy le izy. Mety isaringotra ireo karazana finoan'ireo tsy hamelanao hivoatra hoe le mahazatra antsika ihany. Nefa misy zavatra mahazatra tena mila hovaintsika. Any amin'ile mahazatra andrasan'Andriamanitra. Amen. Dingana voalohany ho resantsika eto miainga eo amin'ny finoan'olombelona ho amin'ny finoan'Andriamanitra. Maninona hoe? Miainga eo amin'ny finoan'olombelona makany amin'ny finoan'Andriamanitra. Raha nyresaka an'ity seminaire ity tamin'ny Mosesy dia tsy azony io. Tsy azony efa maninona miresaka momba amin'ny finoan'Andriamanitra. Satria ny finoan'Andriamanitra dia natiran'Andriamanitra. Nefa ny natiran'Andriamanitra dia mbola nitehiriziny sy nitazominy ho azy ambara-bavita amin'ny famonjena. Dikan'izay ireo olona teo aloha zany tsy nahafantatra an'ity. Fa ny olona teraka tamin'ny génération tao aorian'ny famonjen'i Jesosy tokony tonga saina hoe napetraka Andriamanitra ao anatinao ary novaina mihitsy ianao anana ny natiran'Andriamanitra. Dikany hoe manana ny natiran'Andriamanitra tsy hoe iankofana. Tsy ny fanananao ny natiran'Andriamanitra no mahatonga anao hitady fiankofana. Andriamanitra tsy mitady fiankofana fa mitady mpiankohaka izy satria izy no Andriamanitra. Fa zay nandray an' Jesosy ka tonga zanak'Andriamanitra tsy mitady fiankofana. Hitanareo amin'izay misy zavatra ao tiany olona raisina hoe natiran'Andriamanitra tanaka dia Andriamanitra tsika tsy Andriamanitra zany ianao e. Raha Andriamanitra ianao dia valio vavaka ary ny olona e. Ny anahy fotsy ho valiana. Ny anahy fotsy aloha. Dia avy eo ampidiriko ny izy mirahalahralahako rehetra dia neny rehetra. Raha mahavita an'izay ianao fa tsy mahavita ianao e. Mora Kristy indray raha misy miteny hoe Kristy andao aloha omboana dia hita eo. Azonareo ve le aloha miverinao fahamarinana teny fa ao. Tsy olona ny hanoro anareo hoe inona no marina. Fa zay lazain'i Jesosy no hanampy anareo hoe inona no marina. Misy ny atao hoe finoan'olombelona. Finoana eo amin'ilay maha olona anao. Fa ny tena tian'Andriamanitra rehefa hitanareo amin'izay rehefa en communion amin'Andriamanitra ianao dia mahazo aina ny natiran'Andriamanitra ao anatinao dia manomboka miasa ao anatinao ny finoan'Andriamanitra. Ohatran'ny hoe lavitra be koa inona ary ny idiran'izao fa problema mbola aloha zao no tokony tretena. Ndao ary ndao fa voavafa ny ange problema mbola e. Fa misy problema anankiray zay amaivana nefa zay ny tena tokony vahana. Zay ny tena tokony vahana. Ozy izy Paul zao amin'ity toko voalohany ity zao anazy exemple na finoan'olombelona. Ity zao le resako hoe ty finoan'olombelona ity rehefa le manao évangélisation ianao dia io finoana eo amin'ilay maha olona io no anampianao an'ilay olona voahiditra. Tsy haiko azonareo ve? Rehefa hitaona olona ho an'i Jesosy ianao dia tsy tonga dia zavatra lavitra be no anairanao azy fa finoana eo amin'ilay maha olona azy. Zay le finoan'olombelona. Fa ho anao mpanatrika sekoly tsy dia tsara raha mijanona eo amin'ilay finoana eo amin'ilay maha olona ianao fa tokony mifankazatra amin'Andriamanitra mba hahafahanao miaina le finoan'Andriamanitra. Tena misy io satria Jesosy ny tenen'io fa andao aloha isika izay nytenen'i Paoly aloha Titosy toko voalohany andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Mety ela tsy niteny dia tobaka amin'ny anaran'ny Tompo Paoly mpanompon'Andriamanitra sy apôstôlin'i Jesosy Kristy ampandroso ny finoan'ny olom-boafidin'Andriamanitra. Ampandroso inona moa ilay toteny andro amaraina? Fivoaran'ny finoana miaraka amin'Andriamanitra. Mba avereny kely ny titre tsy rakizy fa ry reto fivoaran'ny finoana miaraka amin'Andriamanitra. Ity finoan'olombelona ity foi humaine. Io le finoana mino ianao zay efa hitanao eo amin'ny samy olona. Ohatra hoe nahazo moto pasteur Njiva, za koa mino an'izany, finoan'olombelona zany.
nazotra pasteur Sandratra finoan'olombe zany efa hitanao eo amin'ilay olona tsy haiko azonareo ve le izy fa ny finoan'Andriamanitra ary Jesosy ny teny ao Marka 2:22 ozy izy manana finoanan'Andriamanitra anano le karazana finoana zay ananan'Andriamanitra. Ny finoan'Andriamanitra zany tsy mitovy amin'ny finoanao io. Ary Andriamanitra nefa matoa tafiditra ao anatinao dia ny tenany ary nomeny anao ka izay finoany ve tsy tiany mba hozarainy aminao. Eo le fivoarana tsy tian'Andriamanitra hoe hijanona fotsiny le hoe mino an'izany satria hitako eo amin'ny fiainan'ny hafa fa tian'Andriamanitra ny hoe ino an'Andriamanitra satria Andriamanitra miaraka amiko fotsiny tsotro izao possible ny surprise. Finoan'Andriamanitra. Le resaka hoe tsy hoe surprise hoe tia cadeau ianao. Tsy ny fitiavanao cadeau le izy fa ny communion anao amin'Andriamanitra no mahatonga an'Andriamanitra hanokatra ny ao am-pony hamangy anao any amin'ny zavatra mety tsy takatra ny sainao. Tovy tsara fotsiny toetra. Misy zavatra anankiray izay tenen'ny pasteur ndray mandeha zay ozy izy. Raha tsisy vitanao daholo ozy izy ireo zavatra be dia be Saint Jesosy atao reo mba tia tandremana aza sasa manota zay fotsiny ozy izy zay lohany boana azy. Aza sasa manota zany hoe asa eo amin'Andriamanitra hoe mitandrina ianao fa tsy hoe miaina baranany be fotsiny tsisy discipline fa mba asio discipline farafakeliny zany mba asio an'izay discipline zay eo aminao sy ny fiainam-panahinao aza sasa manota. Fa maninona mampahazo aina an'Andriamanitra fa an'Andriamanitra mampiasa ny finoany anao surprise tsara eo amin'ny fiainanao. Amin'izay fotoan'izay tsy hoe tongava aminao arak'izay inonao fa Andriamanitra miteny hoe miomana amin'izay fa ho ataoko aminao zay inoko. Andriamanitra miteny izay aoriana ty fotoana andro amaraina ity dia amelona an'izay etaety izay ianao hoe tompo te hiaina an'ilay finoanao mazava ho azy fa miombona aminy ianao vao mivoaka io finoana io fa tsy hoe ampiasa ny finoan'Andriamanitsika androany miomana ianao vao zay tenenao zay fotsiny dia efa finoanao be fotsiny zay no miasa fa tsy finoan'Andriamanitra zany na dia finoan'Andriamanitra ary ny teneninao. Ohatrany ahoana le finoan'Andriamanitra pasteur fa tena mba te hiaina an'izany Korintianina voalohany 7:17 miainanao ny paly. Zao ny fitiavan'Andriamanitra mino ny zavatra rehetra. Ohatrany ahoana zany finoan'Andriamanitra zany Andriamanitra mino fa ny jentilisa azo vonjena. Ary ianao zao miteny hoe za mino fa afaka azo fiaramanidina manokana jet privé tsy finoan'Andriamanitra zany. Fa ny finoan'Andriamanitra jentilisa azo vonjena saoly ratsy fanampanenjika azo ovaina zany ny finoan'Andriamanitra zany. Hitantsika amin'izay ve? Ohatrany tsy le nendrasanao izy dia ohatrany tsy tiako le réaction anao fa ndrasa ny finoan'Andriamanitra ao anatinao dia hanokatra ny masonao ahita fa na olona faran'izay ratsy indrindra ary afaka miovy io. Dia mety hiteny hoe tsy ilaiko zany. Ilainao be zany ry namako. Ilainao mihoatra noho ny fond iaingana nanganana orinasa. Ilainao mihoatra zany. Na ho amin'ny fiadananao fotsiny ary. Nefa tsy ho amin'ny fiadananao fotsiny fa ho amin'ny fiadanan'ilay olona. Sambatra izay olona afaka anaikiditra ao amin'ny communion amin'Andriamanitra mba ho tafiditra anatin'izay karazana finoana izay. Mahita ny olona manodidina ianao dia manomboka misy fahatsapana ao anatinao hoe possible miovy olona io. Tena akaikinao namaritra be ary. Misy fotoana mantsika mieritreritra hoe nanolo tena ho an'ny tompo androany aleloia tonga dia miova mirehatra be mika aleloia daholo ny ao an-trano rapitso. Fa tsy voatery satria tian'Andriamanitra ianao hanapaharetana ohatrany nanana ny faharetana ny aminao. Ho antsika manatrika eto ankoatran'ireo ankizy ireo oviana ianao vao tena nafantatra an'i Jesosy dia inona zany ny réaction an'i Jesosy talohan'izay fotoan'izay naharitra izy satria rehefa mijery ianao tamin'izany izy dia efa nahitanao androany ka raha mijery ianao androany izy efa mahitanao rapitso. Ianareo hoe dikan'izany tsy ianao androany nefa hita indray fa ianao rapitso any amin'ny toerana sy amin'ny dingana ary amin'ny toepanahy sy fiainana tsara lavitra indray. Ka nitranga ve ilay androany sa tsy nitranga? Nitranga ve ilay androany? Naharitra Jesosy tamin'izany efa nahita izy hoe ho avy ny fotoana ho tonga amin'ny shoprite
ndray alarobia marainy ty zanako ty tam'izany ianao amin'io zany tena hoe voaresana Jesosy dia aza atao an'za tsy hany mihitsiny fa Jesosy efa nahita hoe ho eo am'fanatrehako ary ho tamany eo am'fanatrehako ary hanompo ary tena ho voavonjy io zanako io tam'izany dia saintsainany hoe tam'izany izy nanam-paharetana androany ianao eto androany afaka ampiasainao zay faharetan'i Jesosy zay le finoan'Andriamanitra manam-paharetan'i Jesosy miatrika mpanota anankiray satria fantany fa afaka hovainy io mpanota io afaka hovain'Andriamanitra io mpanota io amen. Ny fiatrehanao ny toetra amin'ny manodidina sy indrindrindrindra ny fiatrehanao ny toetranao no ilana an'ity finoan'Andriamanitra ity. Tsy hoe tsy ilaina le finoana amin'ny maha-olona, ilaina io rehefa manao évangélisation. Rehefa hitaona olona ho an'i Jesosy ianao dia tsy zavatra lalina be no hitaomanao azy fa zavatra eo amin'ny niveau maha-olona mbola misy anazy. Amen. Azarato ny tahanao dia angatao Andriamanitra hoe Tompo te hiaina ny finoanao aho manomboka androany azarato ny vavakao ray amin'ny anaran'i Jesosy avy hatrany dia entinay ambavaka ny point voalohany fa misy ny finoanao tokony hiainanay tonga ny hanam-paharetana hiatrika ny jentilisa tokony hovonjena ny mpanota tokony hiova ny ratsy fanahy tokony hiveriny ao aminao ny mpanenjika sotra raha io amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo amen. Jereo tsara Daniel rehefa nanam-paharetany Daniel ny fahadalandreo mpanjaka izay nanaovany conseil inona keny zavatra nomen'Andriamanitra ny Daniel? Promotion. Mila promotion. Tsy promotion ny ilainao. Jesosy ny ilainao. Fa raha mijery ny Baiboly tsika ny olona tsara toetra tsy very mandeha zany. Tena raiso izay teny izay. Ny olona tsara toetra tsy very mandeha zany. Rehefa naneho an'izay toetra izay ry Daniel ary Joseph, jereo Joseph Joseph tena hitanao mihitsy hoe ny fijoroany dia ho an'Andriamanitra. Ary na manompo sampy daholo le firenena izy rery no nijoro an'Andriamanitra. Izy rery no nijoro. Mino fa tsy hainao rery no hijoro amin'ny anaran'i Jesosy. Karazana fivoarana deuxième ligne, ataontsika ligne fa tsy point indray. Deuxième ligne, ny finoan'ny mpanompo mivoatra ho any amin'ny finoany misy efa namana sady zanaka. Ny finoan'ny mpanompo mivoatra ho any amin'ny finoan'ny zanaka. Ny finoan'ny zanaka dia tena ilainao be ao anaty vavaka. Ao amin'ny Timoty voalohany toko faefatra andiny fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy. Raha manoro hevitra ny rahalany amin'izany zavatra izany ianao dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy tezaina amin'ny tenin'ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahanao. Paoly eto manambara tamin'ny Timoty hoe mpanompo ianao izy dia ho lasa mpanompo tezaina amin'ny tenin'ny finoana. Izany hoe ny finom-panompona dia ilaina aiza? Eo am-panompona. Satria rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia zanak'Andriamanitra manompo an'Andriamanitra. Zay eo am-piatrehana ny asa fanompona anankiray dia tsara ianao manana ny finoan'ny mpanompo. Ohatran'ny hoe ilay finom-panompona. Ny mpanompo dia mino eo amin'ny niveau maha-mpanompo azy fa miantoka ny tompo naniraka. Izany hoe ho an'ny misionera irahana indray zany ty finoan'ny mpanompo ty. Ianao zany raha vao manomboka hoe irahana anao zavatra anankiray dia tsara ianao matsapa hoe hoay mpanompo ny irahana ny dikan'izay tsy mandeha rery, tsy manira-tena, misy mpaniraka ary misy mpiantoka. Teneno akaikinao ilainao io karazana finoana io hoe fa tsy ampy io hoe inona ny tsy mahampy azy satria rehefa tonga Jesosy dia ny famonjena nataon'i Jesosy tsy nanovanao ho tonga super mpanompo fa ny hatonganao ho tonga zanak'Andriamanitra. Rehefa tonga zanaka nefa ny olona dia misy taona tsy manam-pahatakarana hoe tian'Andriamanitra hanompo satria noforonina hanompo azy tsika.
ary indray le terme manompo a negatif amin'ny olona ohatrany hoe fahambaniana le izy tsy fahambaniana fa fiainana tian'Andriamanitra iainanao. Mila manana fiainam-panompontsika naiza naiza. Fa zao rehefa tonga Jesosy a dia tsy hoe ny booster ny fanomponao izy fa novaina ianao ho tonga zanakiny. Dikan'izay rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia misy fomba fiatrehanao an'Andriamanitra zany tsy mitovy ohatrany taminao mpanompo. Raha mpanompo ianao a dia tsy tafiditra ao amin'ny chambre ny lehibe zany. Raha sakaiza ianao a dia tafiditra ao amin'ny birao an'ny lehibe. Fa raha zanaka ianao a afaka manao trampoline eny ambony fandriana ny dadanao. Ngamba to dia mazava be ngamba hoe misy zavatra novain'i Jesosy ao anatin'izany. Mpanompon'Andriamanitra zase ianao fa indrindra zanak'Andriamanitra. Amen. Ny finoan'ny mpanompo a dia araka ny tenin Jesosy eo amin'ny Jaona 2:20 tahaka nanrandray ahy no anrahako anareo kosa ny rany ianao. Misy ny antoka ao ambadiky le tompo naniraka anao. Ny finoanao an'izay antoka izay a zay le finoan'ny mpanompo. Luka 2:17 Luc 17 minaran'i Jesosy a ary mitoera ao amin'izany trano zany ka mihinana sy misotroza zay zavatra omeny fa ny mpiasa miendrika azo ny karamany aza mifindrafindra trano. Finoana mametraka fa rehefa mandeha dia etoana sakafo ohatra, etoana karama. Hitanareo misy zavatra tian'Andriamanitra ho esorina ny anatinao andro rehefa maniraka anao izy. Eo le dingany hoe mino ianao a tahaka ny mpanompo satria mpanompon'Andriamanitra. Ty le finoana zanak'Andriamanitra. Finoana amin'ny mahazanaka ary Jesosy naneo an'ity zay mahatonga Paoly ny teny amin'ny Galatiana 2:20 minaran'i Jesosy voaomby miaraka amin'ny Kristy amin'ny fijaliana ary tsy izany tsy ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Rehefa velona ao anatinao Kristy dia mivoaka ho azy ny finoana amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao. Le finoany Jesosy amin'ny mahazanak'Andriamanitra azy lasa iainanao. Tsy teoria fa lasa pratika le izy. Zanak'Andriamanitra izay efa tia ka nanolotra ny teny hamonjy ahy. Mino eo amin'ny toerana mahazanaka rehefa miatrika an'Andriamanitra. Pratika momba n'ity finoany zanak'Andriamanitra tia dia ao anaty vavaka. Hoy Jesosy, ianareo ray aza na dia ratsy aza dia maninona? Mahay manome zavatsoa any zanakareo a ka raha angatahany mofo nareo ve hanome azo vato. Satria ny zanaka dia mangataka izay ilainy. Ny finoany zanak'Andriamanitra dia karazana finoana tsy mangataka moyen. Zay mahatonga milaza hoe ilainao be ty ao anaty vavaka. Ianao zany mahatonga mangataka moyen dia tsy tafiakatra ianao zany eo amin'ilay mahazanak'Andriamanitra anao. Na dia miteny hoe zanak'Andriamanitra fa tsy zanaky ny tevoly isa-maraina io zany. Ne vao mangataka dia mangataka vola mba dia efa tsy zanaka ianao zany zay. Satria ny zanaka tsy mangataka moyen fa naseho an'i Jesosy hoe ny zanaka tonga dia manintsy any amin'izay iriny fa tsy manahy ny amin'izay fomba hatongavan'ilay izy. Hitanareo amin'izay niova be ny fomba hivavahana amin'Andriamanitra satria Andriamanitra mihitsy nanaiky ho tonga dada dia nampidina an'i Jesosy mba tonga anao ho tonga zanaka. Ny fifandraisanareo mianaka mihitsy novainy tao amin'ny famonjena ka maty antoka be anao raha tonga eo atren'Andriamanitra mbola mametraka anao ho toy ny olona any ivelany mila vonjy fa tsy toy ny zanaka ao an-trano miantso ny rainao amin'izay ilanao azy. Ao anaty vavaka no ilantsika n'le hoe mila mivoatra ny finoanao avy any amin'ny finoan'ny mpanompo makany amin'ny finoan'ny zanak'Andriamanitra. Jesosy rehefa mangataka dia tsy nangataka izy hoe mivoly zay ampisakafoanana ny olona tsy dimy arivo. Mevola ividianana sambo na hanofana sambo epitana ny ranomasin'i Galilia. Mevola tsy vola nangatahany fa tonga dia izay ny ilainy. Zay karazana finoana izay mety tsy mahazatra satria mety efa nandrefam-pianarana ianao hoe angatao ny vola ilainao. Fa androany maraina tian'Andriamanitra ho ahintsinao izay. Ahitsiny ianao aza mangataka vola ilanao zavatra, angatao le zavatra. Mora mamolaka an'io ha? Tove amen. Satria efa ny zavatra nanazatra antsika. Nanazatra antsika dia izao hoe tsy azo io raha tsisy vola. Tsy vita io raha tsisy vola.
tsy ampy ny vola atao poziko dia tsy zanaka tena akaikinao raha vo zay ny resanao hoe dia tsy zanaka ianao zany hitanareo am'izay tsy any mihira zany la izy na dia ilaina ara nihira hoe zanak'Andriamanitra tsy zay ny réactionnao mihitsy tsy manao réaction na zanaka ianao fa ny réaction na zanaka rehefa miresaka amin'ny rainy izy tonga dia zao tompo mila nity zay ty zavatra ty alleloia zany hoe ny mahazanaka anao dia manapaka ny rojo mamatotra anao amin'ny moyen iny zany ny tapahan Jesosy rehefa natsangana ho zanak'Andriamanitra ianao rehefa ny communion amin'ny tompo ianao dia mitombo io fahatsapahana io dia ianao ihany koa manazatra ny tenanao miaraka amin'Andriamanitra tsy hiresabola fa hiresaka any zavatra ilainao zay mahatonga mpanompoandriamanitra le teny hoe amin'ny zavatra rehetra ny tenen'ny baiboly izy dikan'izay azonao resana zany ny zavatra rehetra ny zanaka ihany koa rehefa miantso ny rainy dia enona foana zany ny finono ny zanak'Andriamanitra ao anaty vavaka ny zanaka dia miombona fananana amin'Andriamanitra ary ny tena marina Andriamanitra mihitsy ny fananana ambony indrindra azonao nomeny anao alleloia ty finoana resantsika ty mila hanananao ny finoana zanak'Andriamanitra fa amin'ny fotoana sasatsasany mila ampiasainao ny finoana mahampanompo n'Andriamanitra anao satria rehefa mpanompo irany ianao dia tsy tokony hoe lasa zanaka tamika mandeha mody fa tokony mpanompo mirasirehatra amin'ny farany aloha fa tsy hoe eny ampiatrena mampanompo dia tonga saina tamika hoe zaraka zanaka dia andeha hody mila mission accomplie hitanareo amin'izay ilaina ianao mijoro amin'ny mahampanompo n'Andriamanitra anao fa tsy tokony ho vesatra be tokony isy fahatsapana ao anatiny hoe mahatonga manompo eto anie tsy hoe ho an'Andriamanitra fa zay an'Andriamanitra anie anahy dikan'izay ho anay ao amin'ny fomba fiatrenao ny fanompona mihitsy mizavatra tian'Andriamanitra reglena kely tsy ho an'ny paster Rodolphe fa nijoroantsika eto fa ho an'Andriamanitra ny teny fa zay anazy dia anao dikan'izay ho atsika miaraka amin'Andriamanitra zay mazava tsy ho atsika dia esorona indray Andriamanitra fa ho atsika miaraka amin'Andriamanitra zay izy mazava tsara zay mahatonga ny programa mpanompoana raha tsy hanao ianao dia izy indray ary ny zanaka mba hianteran'Andriamanitra hoe manaova misy zanaka be dehibe ao tsy réaction na zanaka zany réaction na mpanompo zany efa tonga ny zanaka dia aloha reny angeny tompony hitanareo an'izay aza manao an'izay misy andraikitra napetraka taminao ataovy tsara hatramin'ny farany rasio ireo mission accomplie vao mody ohatry ny zanaka fa tsy taitaitra reradreraka iny ampiatrehana iny dia lasa zanaka tampoka dia ajanona ny asa tsy zay ka mazava ve sy raha tontananao dia atao zay vavaka izay tompo te hiaina n'io finoana amin'ny mazanaka ao io ray amin'ny anaran'i Jesosy misy taona izay tena mbola voafatotra voagejo eo amin'le mpanompo fotsiny fa tsy mety tafiditra amin'le tena hoe toerana nanangananao anay ho tonga zanakao hifonany aminao fa misy taona izay na dia anaty vavaka aza dia mbola tafangataka vola ihany nefa ianao fa mampianatra fa ny zanaka mangataka mofo ary miteny ianao fa na izahay olombelona ao anatina faratsiana aza mahay manome mofo rehefa mofo no angatahany zanakay dia misy taona izay manendrikendrika anao ho toy ny manome zavatra ratsy rehefa mangataka zavatra tsara zany ny fonanay anatin'ny sekoly anavaozanay ny fomba fiatrehana n'io finoana io tiana hivoatra ny finoana miainga eo amin'le finoana eo amin'le mahampanompo mba hiditra amin'le finoana mahazanaka satria tena zanako tokoa zay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Linina fahatelo miainga eo amin'ny finoana taloha miditra ho amin'ny finoana vaovao mifanaraka amin'ny testamenta ty point fahatelo na linina fahatelo ty tena tsy azonao hijanonana intsony le karazam-pinoana nahazatra an'ireo olona teo aloha tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra fa tsy maintsy ianao miditra ty amin'le karazana finoana
tian'Andriamanitra iainanao satria tsy olon'ny testameta taloha ianao fa olon'ny testameta vaovao. Ahoana re zany? Ny testameta taloha dia manambara fa i Abrahama sy ny tarana ny mpandova an'izao tontolo izao. Tsy ianao zany, ianao gasy avy eto Madagasikara. Dikan'izay tsy misy anjara ho anao zany. Testameta taloha. Aka za zanak'i Abrahama tatabenay Jiosy, gasy ianao io tsy mahay miteny hébreu akory. Kitanao, tsy ho anao zany le izy. Fa tonga Jesosy. Sy tehaka tsara. Mba asiako suspense nefa tiako mihitsy tarehanao valoarika ohatr'izay tsy izay mihitsy le izy. Fa tonga Jesosy satria rehefa tonga Jesosy dia novainy amin'izay ny testameta izy. Aleo hitarina amin'ny mpandova. Matoky tiana ny testament dia misy zavatra novaina atao. Na ny lova hozaraina ny hitarina. Sy tehaka tsara ho an'Andriamanitra moa. Hitanareo misy dadabe mpanakiray anankiray dia nanoratra testameta izy zao teneniny. Ny tanim-bariko anankifolo ao anatin'ny 100 dia omeko ny zanako. Dia mipitrapitra daholo zany zay tsy zanany. Fa tonga sainy dadabe dia novainy le testameta. Toy izy rehefa tena nandinika dia le 90 ambiny ho zaraiko ho aretak'izy manodidina eto amin'ny tanàna reto izay atsangako ho zanako. Dia ianao mety hiteny hoe za zanaka dadabe. Ianao le ankizy manodididina. Tanao amin'izay mahatonga anao tokony reconnaissant amin'ny Jesosy. Raha tsy nanao famonjena Jesosy mbola ny salaka nanompo vazimpitsika. Dia manantena hoe andeha ny ambovombe. Dia any ny adana. Hitanareo amin'izay tsy izay tenenin'ny olona, tsy ny lovatsofina nampitaina, tsy ny sensation anao le izy, fa ny vérité biblique no hamaritra hoe aiza anao rapitso. Tsy any ambovombe no efaranao. Ao amin'Andriamanitra. Ary tsy avy aminao le izy hoe za te ho any. Fa Andriamanitra nidina se présenter hoe za ny lalana makany. Dikan'izay tsy mahazo mijanona amin'ny testameta taloha ianao. Fa tsy maintsy ianao miaina aty amin'ny testameta vaovao. Alléluia. Paul dia niteny ary tena nizingizina izy. Ny fanompona atao amin'ny testameta taloha izy dia nisy voninahitra. Dikan'izay raha miaina ao amin'ny testameta taloha ianao, ahita vokatra. Lasa aloha zany resantsika izay aloha. Ahita ianao anie. Une fois fotsiny mamelona hoe Solomona nanankarena ka hoana tsy anankarena dia anankaren'ireo Solomona anie ianao tena hitrangane zany Fa Solomona anie seka very. Raha tsy Andriamanitra natsiaro an'i Davida. Ka ianao tsy hoe atao mpanankaren'ireo Solomona, fa ianao manana mandrakizay ianao. Mihoatra no izay mety ho niaina ny Solomona. Dia eo no ahitana fandanjanina antsika tsisy raha raika izay mandrakizay na le vola be ny Solomona zao ny ilaika aloha. Dia mbola na i Solomona ary manao an'izao mijery anao andre kako ty. Satria na izy ary ny teny hoe ananako ny zavatra rehetra, nandramako ny zavatra rehetra, izay niriko izy dia afaka no azoko. Enjana anie zany Satria izay mandana anatin'ny saina zany ohatra hoe miteny izy hoe te hin'ny elefanta dia tsy maintsy tapa-doza mpanompo ao amin'ny lakozia tsy mahita elefanta. Satria mpanjaka miteny izy ary manana moyen. Fa rehefa nandramany daholo ny elefanta, tongotra elefanta saosy tsaramaso efa nandramany zany. Fa ozy izy tsisy tsirony. Dia gaga ianao, fa manana tsisy tsirony. Satria izy Andriamanitra hoe manompo an Jehovah Andriamanitra dia tahiko ny tongotra elefanta sy ny tsaramaso. Raha tsy miaraka amiko ianao, tsisy dikany io kaly eo. Hoany izay hoaninao eo fa tsisy dikany io. Tanareo amin'izay no mampisy dikany fiainanao ray manontolo. Na ny hoanina, na ny atao, na ny vidiana, na ny ananina, tsy ny zavatra rehetra dia ny fisian'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Izay mahatonga an'ilay ravim-bomanga hifandrohitana ao an-tokantrano. Vao omaly anie zany tantara zany, aleluia. Matsiro satria manino fiadanana ny rahana mihinana an'ilay izy. Tsisy disadisa eo ambony latabatra. Manompo an Jesosy daholo mpianakavy, mifankaty amin'ny fitiavan'i Kristy, mifampaharitra sy mifampandefotra ary hitanareo amin'izay any le tena fiainana fa tsy hoe mihinana zavatra lafo be nefa ratsy toetra be. Io faratsy toetra io tsy hoe mampahory ny hafa andrasana aiza aveko amina. Reny olona ratsy toetra reny tsy eto moa le olona fa olona tsara toetra daholo ny olona manatrika eto. Fa ny olona ratsy toetra anie ka hory ene zany no ilana fa vaka ho any reny olona reny.
Masava fe. Ozy izy Paoly, ahita vokatra ianao raha hijanonao amin'ny testamenta taloha, ahita fahombiazana ianao, ahita harena ianao, aomby ny fanomponao, tavavoaka ny raha masina mena ianao, resy farao, hitranga daholo reny, fa ny amin'ny farany fotsiny maty. Ka tsy haiko hoe intéressant ve zany? Tena tsy intéressant zany. Apidina avy any an-danitra ohatry ny Elia, fa avy eo maty. Satria izy Paoly, ny fahavelomana dia avy amin'ny Jesosy. Dikan'izay, raha vao esorinao Jesosy, afaka anangana building ianao, afaka anangana cité, afaka anao achievement. Zany hoe izay kasainao dia vita, ary tena vitany amin'ny tena fipoahana, tena mety hitranga tokoa zany, fa ny miandry anao aorianan'ilay building, raha sanatria tsy miaraka amin'ny Jesosy, maty. Zany hoe amin'ny teny gasy dia hoe haty, futur. Any naty, maty, haty. Satria Baiboly mampitandrina, Jesosy no fiainana. Dia ahoana zany? Dia tena iandry Jesosy ao fiainana anaty fahantrana. Fa maninona tonga dia izay nretreretinao vao miteny Jesosy no fiainana? Tsy izay ka? Tsy izay. Le fahatsapana ny anatinao tian'Andriamanitra azo toerana tsara hoe Jesosy aloha. Ninona mitranga eo amin'ny fiainanao? Atao voatahiry ny etaetanao ho an'Andriamanitra. Amen. Ny testamenta taloha, ny finoana amin'ny testamenta taloha dia voalaza ny Hébreu 1:12, ary ny finoana ny testamenta vaovao dia voalaza ny Hébreu 2:12. Isorana tompo fa nataony teo akaiky tao izy fa tsy natao mystère lavitra be. Nataony eo fotsiny. Hébreu 11 taloha, Hébreu 12 vaovao. 2021 taloha, 2022 vaovao. Zay le izy. Ndaontsika anantena an'izany. Amen. Ny finoana amin'ny Hébreu 11, mino ny invisible ianao, mijery ny zavatra tsy hita maso. Zany hoe tonga dia misokatra be zany ny vision-nao mahita an'izay tsy hitan'ny olona. Finoana ny testamenta taloha. Fa rehefa tonga Jesosy, dia hoy Jesosy hoe mpanjino amin'izay aho. Ny finoana ny testamenta vaovao zany, tsy hainao miteny hoe mino aho fihitranko ty promotion ty, fa any io promotion io. Fefa nisy zavatra navoatra, misy zavatra misy progrès. Hitanareo na tianao ary le téléphone fil dia le atao an'izany ho an'izay mbola ho an'izay tratrany ireny le raha mbola tianao ireny dia tsy mety tsony ireny izao. Satria izao efa mba misy ny fivoarana. Amen. Androany ny karazana finoana eo amin'ilay dinga mpivoarana. Teneno akaikinao, ty fivoarana ve ianao hoe? Raha zao paozinao zao ty fivoarana ianao hoe. Ny finoan'ny testamenta taloha dia mahita ny zavatra tsy hitan'ny olona ianao. Fa ny finoan'ny testamenta vaovao mahita an'i Jesosy ianao. Zao zany. Azonao ampiasaina le finoan'ny testamenta taloha hoe mahita zavatra tsy hitan'ny maso ianao, mahita izay tsy hitan'ny olona ianao, tena matakatra be ny vision-nao. Fa ny problème an'izay fotsiny finoana misy fahafatesana. Fa le finoana misy fiainana, ianao manamboatra ny ao anatinao, mibaiko ny fijerinao ahitan'i Jesosy amin'ny zavatra rehetra. Mazava ve? Tokony hazava mihitsy ka. Ny finoan'ny testamenta taloha dia zao, ain'Andriamanitra zany rahalahy. Dia misy taontsika mbola miresaka an'izay. Fa ny tena marina, ny finoan'ny testamenta vaovao efa vitany. Eny io tsara. Ny finoan'ny testamenta taloha, capacité de Dieu. Fa ny finoan'ny testamenta vaovao, réalisation de Jésus. Zany hoe, tsika zany tsy tokony hitentsina hoe, ohatra hoe eto ambavaka ty pasteur dia tsy tokony hitentsika hoe vitan'ny tompo zany, tsy izay. Fa tokony hoe efa vita zany. Hitanareo misy zavatra be dia be mily hifonana ane amin'ny tompo. Satria misy taontsika tonga eo aminy dia mametraka an'ilay izy ohatry mbola tsy vita. Dia ohatry ny hoe inona zany le nitenen'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita? Inona zany le vita? Dia misy taontsika miteny hoe vita ny Amerikanina angamba zany fa tsy ny malagasy. Fa izy efa niteny hoe all is accomplished. Amin'ny teny grika izy dia hoe teleo.
nalazalaza moa sy teny grika tato ato. Vita ny zavatra rehetra. Matoa Andriamanitra miteny ao am-bavan'i Jesosy hoe vita ny zavatra rehetra, tsy hainao ndray niteny hoe vita ny zavatra akoatran'ity. Fizy ianao niteny fa akoatran'io anao io anao io efa vitako io. Aika io zavatra rehetrarehetinao io zany ka efa vita koa, fa ianao fotsiny mbola tsy tafiditra ao amin'ilay finoana aty amin'ilay fanekena vaovao sy testameta vaovao misy ianao. Mazava ve? Zavatra efa tanteraka zany no trehanao. Zay mahatonga le hoe Jerosalema efa vitany maninona? Ampidinina. Petera voalohany voalohany 2:5, famonjena efa vonona maninona? Aseho. Ianao zany tsy hoe mino mba ho, fa ianao mino satria efa. Ina anarana zany? Tsy haiko hoe grammaire sa syntaxe sa inona zany fa tsy haiko. Ianao tsy hoe mino mba ho. Hoe za mino mihitsy mba ho tonga ohatr'izao tsy zay, fa ianao mino satria efa zay. Dia mety teny hoe efa zay ahoana za ry ty ohatr'izao, zay mihitsy le finonako. Ny ahafahanao misurmonter io zavatra hita amin'ny masonao io ohatra ny mampandainga an'ilay vérité biblique. Eo anie le ady. Le ady tsy hainao miady amin'olona, tsy hainao miady amin'ny situation, fa hainao miady amin'ny sainao tsy mety manaiky fa efa zay le izy. Rehefa niteny Jesosy hoe vita, dia ny sainao mbola miteny aiza koa zay vita eko ny fiainanao. Jereo ny fiainanao. Dia tany sainao ihany le izy. Jereo, ty mbola tsy vita. Kinona vita amin'io? Dia misy devoly manampy zany ambadika le sainao koa mba tonga le tsy finoana. Eo ny ilanao fanampian'Andriamanitra, zay ny mahatonga anao mila mivavaka, satria rehefa niteny Jesosy fa vita le izy te hiteny aminao fa tena vita le izy. Jesosy tsy olombelona. Tsy manao confession de foi Jesosy hoe enganie mba ho vita. Loza raha zay. Fa tena nivitainy le izy. Satria ao amin'ny Jaona 17 izy efa niteny hoe raha io novitaiko le izy. Novitaiko ny asa na ny rahanao aho. Dia teo amin'ny asozana izy teny fotsiny amin'izay hoe ve. Wow, tonga dia tena mbola royal be le fahavitala izy. Ry mpanjaka ny mpanjaka izy. Dia falany devoly vita. Tsy fantany hoe izy vita. Tsy hoe mino mba ho, fa mino satria efa. Alleluia. Ianao zany tsy hoe manome mba, fa ianao manome satria. Mamafaza raha lamba hijinja, testameta tranainy. Antitra be. Taloha. Fa manome anao satria nahazo testameta nouveauté. Enao tia vao io raha za ianao miaina amin'io finoana nouveauté io. Hitanareo zay, manova ny fiatrehanao ny fomba famafazanao sy ny fiainam-pamafazanao. Tsy hoe manome anao dia miandro valana, fa manome anao satria ny zavatra efa azonao. Dia zay alena any alena satria manino? Ny antony fanomezana izy satria nahazo aho. Andramo ane zany e. Andramo ane zany e. Atao tsy anandrany ianao ohatrany tsy mamaly tsy miteny. Ahoana anandrana zany tsy anandrany. Dia ataovy. Alleluia. Ao anatiny amin'ilay fomba fiatrehana, tsy any amin'ilay tanana hitan'ny olona fa anatin'ny fo tsisy mahita. Tao vitan'Andriamanitra tompo, wow, nomenao an'ireto tamin'ity semaine ity, mahatsiaranao tompo zay. Alleluia. Esikso. Ny finoany testameta taloha tsy azo ijanonana. Tsy mety tsony raha mbola ao tsika miaina. Tsy mety tsony. Tena tsy mety tsony. Tsy maintsika miaina ao amin'ilay finoany ny testameta vaovao. Ny testameta vaovao dia natomboka Jesosy teo amin'ny fotoana fandraisana nanambarana fa ny kapoaka ny fisaorana izay raha ny fanekena vaovao latsaka ho famelana ny heloka ny maro. Zany hoe natomboka Jesosy tamin'ny famelan-keloka avy amin'ny raha na latsaka ilay testameta vaovao. Départ famelan-keloka dispo. Enoy. Départ famelan-keloka disponible ny testameta vaovao. Ny olona mampiasa sy miaina ny finoany testameta vaovao zany dia olona sady voavela heloka no olona mpamela heloka. Misy olona avy mbola tokony havela heloka. Ianao nanontaniako ny anahy efa nivitaiko. Dia vitao. Amora le izy. Mampitsoaka foana le izy aloha amin'ny anina fa rehefa misy mpanompoandriamanitra eo amin'ny fiainanao dia tereny amin'ny karavasy ianao. Karavasy mpitiavana. Alefaso ny famelan-keloka. Tsy aleo hoe pasteur amin'ny tapabolana. Rapitso.
dia mijoro tokoa miteny aminao tsara-pitso rehefa avy eo. Aleloia, zany mahafinaritra rehefa voadona avy any dia mamandona koa ty. Mahasoana e zany. Ilay izy tsy ataontsika maina intsony hoe lasa lavitra na maina, lasa lavitra mivezatra be. Zay vezatra any to dia avy aloha daholo. Fa inona loatra na vezatra eo fiainana pastery zao e? Ohatra mba misy vezatra eo fiainanaoko. Ndre? Samy miatrika izay vezabezatra anyko. Fa vao fotsiny ilay izy, vao ilay izy. Ka ilay izy tony fotsiny hoe mila mamela elo karalahy. Mamela ianao vao afaka miteny an'izany. Amin'ny fotoanany. Raha mbola manaraka fampianarana ianao dia promis fa ho tantaraiko izay amin'ny fotoana fa tsy androany aloha, mbola be dia be zavatra resahantsika androany. Farany a zafady tompoko. Isy fiovana fitoeram-ponenana. Ny finoana anatina fotoana fohy. Ny finoana dia misy karazany anankiroa rehefa tonga Jesosy. Nentin'ny fanamasina amin'ny fanomezana gift ary napetraka ny fanamasina ato ny fonao amin'ny toetra. Tia no amarana antsika amin'ny fotoana andro amaraina. Korintiana 2:15 ity izy rehefa gift. Hozy izy hoe nomen'ny fanahy mba ho aseho ny anankiray finoana. Fa ity izy rehefa nentin'ny fanamasina lasa toetra ao anaty. Amin'ny dika teny malagasy izy dia hoe ny vokatry ny fanahy dia fahamarinana. Fa io fahamarinana io amin'ny dika teny fototra misy fanazavana anankiray hoe finoana. Zany hoe ny finoana zany, eny io tsara amin'izay. Ny finoana dia sady cadeau ny karaktera. Dia aiza ilay fivoarana, mila mivoatra ianao, miala amin'ilay hoe mampiasa an'ilay cadeau mba hamoaka an'ilay karaktera. Inona re zany? Atao moramora pastera. Le finoana cadeau tsy miankina amin'ny toetra. Iny le namaly anao taminao le mbola tsy niova toetra iny tonga dia le tsolona rangazava to dia mety eo. Iny le mety eo nefa le toetra misy zavatra tsy milamy moa dia amarin'Andriamanitra le teny ninonao dia misy vokatra ihany. Eny an-dalam-pampaherezana anao Andriamanitra satria tsy tiany ho reraka ianao hoe izay ataonao tsisy mandeha dia misy mandeha ihany iny le finoana cadeau nampiasainao na dia mbola tsy mahazo toerana aza ny toetra an'Andriamanitra. Fa ny programa tsy hoe hijanona eo foana ianao. Eo ny ainganao miaraka amin'Andriamanitra, mifankazatra amin'Andriamanitra fa mila mivoatra. Inona moa titrandro amaraina? Finoana mivoatra miaraka amin'Andriamanitra. Zany hoe miainga eo amin'ilay mampiasa cadeau, gift, dia miditra any amin'ilay hoe mamoaka an'ilay toetra finoana. Mazava e? Le finoana toetra amin'ny matoetra azy dia mamaritra ny fifandraisanao amin'Andriamanitra aloha ilay izy zay vao mamaly anao. Ary mahatsara an'io dia mampifamatotra ny fitandremanao isan'andro amin'ny mandrakizay. Zay no mahatonga antsika tsy tokony hoe hitady fahombiazana androany fotsiny. Banjiny misy mandrakizay miandry rapitso. Dikan'izay le mandrakizay toetra no hidiranao any. Ny olona tsara toetra no afaka monina amin'Andriamanitra tsara toetra. Tsy miankina amin'ny toetra ilay karazana finoana voalohany satria cadeau to dia azo ampiasaina fotsiny. Na ny adala afaka mampiasa an'io, na ny nizaniza afaka ampiasaina io. Io ilay mahatonga ilay hoe nitranky ty vavolombelona ty fa nino nefa ny fiainan'ilay olona tsy mandeha amin'izay laoniny. Nampiasa cadeau izy zay, manana discernement. Nomena izy dia nampiasainy fotsiny ilay izy ary misy fotoana zasy ianao mampiasa an'io koa. Na dia mbola tsy ao ary ilay toetra dia nomena ilay finoana dia misy vokatra. Fa ny tena tian'Andriamanitra iainanao tsy hainao ampiasa fa hainao hamoaka. Zay terme zay important be. Ny cadeau na ny gift dia ampiasaina fa ny toetra avoaka. Mazava e? Raha ohatra ka alaintsika saritsary an-tsaina dia zao ny finoana gift dia eny tananao. Zay mahatonga ilay hoe mandray ampinoana. Mametra tanana ampinoana. Fa le toetra ao anatin'ny fonao satria bokin'ny Romanina miteny fa ny fanamasina rehefa miditra ao anatinao dia maninona? Manatobaka mideverse ny toetra an'Andriamanitra ao anatin'ny fonao. Zany hoe feno toe-pinoana zany ao anatinao, ao anatin'ny fonao ao. Dia zao efa ao ilay izy fa maninona amin'izay sisa? Avoaka.
Filipiana toko 7:10 anaran Jesosy. Mba ho fantatro izy sy ny herin'ny fitsanganany tamin'ny maty ary ny fiombonana amin'ny fijaliany ka ampitoviana amin'ny endriky ny fahafatesany. Ohatr'izao le izy. Le finoana kadô maty ho ahy Jesosy satria tiany ahy. Zay. Dia mino fa nahinao mba efa mba niaina an'izay koa. Tiany ahy. Tiany ohatranahy zao ahy. Dia rehefa tena mandinika nefa ianao dia ianao no tia fa ny zavatra ataonao tsy tiany. Dia miditra ianao any amin'ilay finoana toetra amin'izay. Satria zaka n'le révélation ianao iombona fijaliana amin'ny Jesosy. Tazomiko any amin'ny fara mihitsy izay terme izay. Pastera, ny atongavany eto amin'ny sekoly anie mba ho afa-pijaliana. Ka inona keny anaran'ilay hazo le miantona eo amin'ny fiangonana iny? Hazo inona keny anarany iny? Koa manenao mankany amin'ilay toerana misy an'indro ohatra ka tsy te hijaly. Misy hazo fijaliana anie. Dia eo amin'izay misy zavatra diso amin'izay mila rectifiena. Le fijaliana tsy hainao tsisy vola. Jaly be afa tsisy vola. Tena kaikinao tsy izay le fijaliana aloha. Hoe misy aretina amatona na hatrambola kely tena kaikinao tsy izay le fijaliana hoe. Mety mieritreritra koa le olona mety hoe ankonana sarotra be vady tena hoe tsy milamina mihitsy tena kaikinao tsy izay le fijaliana hoe. Misy koa mety misaintsaina enikotra ty izy le tsy mahita asa 4 taona lasa zay, tsy mahita vady 4 taona. Zany hoe tsy zavatra hita foana mandeha. Ny taona zany mandeha fa ny zavatra tsy hita ny betsaka. Tena kaikinao tsy izay le fijaliana hoe. Fa inona le hoe miombona amin'ny fijalian Jesosy. Ianao mba mamela ny tianao fa mandray ny tian'Andriamanitra. Ditanao iny ohatran'ny marary kely iny ilainy iny. Mila mianatra tsika mametraka an'izay tian'Andriamanitra ho lara-pamehana. Na amin'ny fandaminana ny fotoana, na amin'ny zavatra tokony atao, na amin'ny réaction misy teo ianao. Lalalala. Fa mijery ianao tian'Andriamanitra fa izay lalalala sy tabataba be eto. Dia renao any anatinao any mihitsy hoe mangina. Ditanao iniady amin'ny tenanao iny iny le izy iny. Iny le izy iny. Ary ty teny aminao fa iny le karazana finoantian'Andriamanitra hita hoe lazaiko aminareo marina tokoa. Fa raha ho avy ny zanak'olona ahita finoanty ambony tany ve izy dia heverina amin'ny teneniko tany voalohany hoe ny finoana tian'Andriamanitra hita tsy le hoe lehoany afa-tsy ramby, lehibe afa-tsy kely, mpanankarena afa-tsy maro, tafita afa-tsy rendrika, salama afa-tsy marary. Tsy iny. Tavavoaka afa-tsy dobo. Matanjaka afa-tsy osy. Tsy iny le izy. Tsy ny karazana finoana hoe tsy hoe mipory Jesosy hoe toy izay ianao lohany afa-tsy ramby. Mateo ianao mbola manam-potoana hiteny an'izay tsy lasa zany zay. Tanareo amin'izay tsy iny le izy. Fa le ianao Maria afa-tsy Martha, Petera afa-tsy John, tsy haiko izay teneninao eo. Tenenao kaikinao ilaina ianao manao an'ireny tenim-pinoana ireny hoe. Ilaina eny an-dalana ireny hoe. Fa tsy izay le andrasan'i Jesosy any amin'ny farany hoe. Le any amin'ny farany ty resantsika ty hoe. Le any amin'ny farany tian'Andriamanitra ho hita hoe tokony hitabataba ianao fa nangina. Ary mbola mivokona totondronao. Mialava molotra ao ary mety diridiry ny masonao. Mbola zay aloha fa isorina to fa nangina aloha misy fanantenana. Ny exercice manaraka amin'izay mbola lava molotra sy midiridiry be fa ny totondro efa manomboka tsy mivokona. Amin'ny exercice manaraka amin'izay manomboka mahafatifaty kely le molotra. Maso izy midiridiry, totondro zany moa zany dia efa tsy mivokona intsony. Any midingana manaraka amin'izay ny maso masom-boro mailala. Ny vava vavana zanadioana. Ny tanana tanana voro mahery. Tanareo amin'izay mandeha tsy kelikely efa tsy tonga dia hoe eny misy mifahakakana fa raha zahinao raha zahinao mandroso foana amin'izay fiadivana amin'ny tenanao. Izay le miombona fijaliana. Dia ao anatin'iny me mahazo aina amin'izay ny finoana toetra. Fa tsy le finoana ampiasaina fotsiny. Alleluia. Ny olona rehetra afaka manantona an'Andriamanitra. Izay le hoe mampiasa finoana. Fa tsy ny olona rehetra no hita an'Andriamanitra. Izay le finoana toetra. Satria maninona hozy izy ny Petera faharoa. Timoty faharoa azafady. Toko faharoa 9:9. Aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny Tompo
hiala amin'ny ratsy. Le finoana cadeau zay rehetra miantsona na tompo dia vonjeny e, dia boriborina vonjeny e. Fa rehefa miditra lasa toetra le izy dia metsapanao amin'izay hoe misy toeram-paharatsiana mila ialanao dia tafialy ianao dia vokatry ny fialanao amin'ny ratsy iny misy karazana finoano zay tafatoetra anatiny hoe atao vao midona zay midona fa za tsy rery zany zay. Fa le anankiray za tsy rery miala dia volony matoto za tsy rery dia enao ihany hoe tetsy ho rery ianao fa any anaty any misy doty satria mpanondrana tsy hoe exportateur fa manondrana matetika. Azonareo izy dia tsy mahazo aina ianao vis-à-vis an'Andriamanitra hoe ahoana moa zany ny tenenanao hoe eto Andriamanitra ny anoana nefa ianao ary manao atsirambina ny fiainam-panahinao. Ianao eny ane isika ihany maty antoka ane rehefa manao atsirambina ny fiainam-panahintsika tsy aty ivelany fa ao anaty lalina ara-pifandraisana amin'Andriamanitra tsy mahazo ianao tsy mahazo aina miaraka amin'Andriamanitra. Dia lasa terenao avy ety ivelany hoe miaraka amiko Andriamanitra tsisy lozan-joa zany miala ny devoliny matotosiny tsisy an'izany tsy matahotra mpamisa. Fa rehefa tena ao anatin'izy fantatra hoe en position sitrapon'Andriamanitra ianao nandresy ny toetra ratsy ianao tsy miverina tamin'ny ratsy ianao fo maraina hoe ianao mihitsy hoe tena croquer la journée à plein temps zay moa ny fomba fiteny azy. Tena tonga dia miatrika anaty fitsarana sy fiadanam-po ianao satria manino tsara fifandraisana amin'Andriamanitra. Ao ambadika izay fahatsara-pifandraisana amin'Andriamanitra zay renao le finoana tsy le zavatra ampiasaina ivelan'ny toetra fa lasa toetra anao mihitsy lasa tsy taitaitra amin'ny zava-mitranga tsy ampahorian'ny zavatra tsy misy manomboka ohatry mahita ny zavatra rehetra afaka ho atsaraina avy amin'izay tsara kely misy eo. Tsangana ao avao an-tananao misaoran'Andriamanitra ny fonao manontolo sotra ray aminaran'i Jesosy. Fotoanandro amaraina dia nentinao zay hiaina fivoarana. Tena zay Jesosy tena liam-pivoarana te hahita amin'ny fiainana hivoatra. Tsy te hiaina routine, tsy te hiaina stagnation na hoe mijanona fotsiny tsy misy zavatra mitranga na zava-baovao. Androany zay dia tena nitsena ianao tamina afatra sy toro-tena ry fampianarana mamy be ho anay satria tianao hiova hivoatra hiakatra ny dingana amin'ny finoana iarahanay aminao dia misaotra any amin'ny sekoly maraina misaotra any amin'ilay janaka tsiraray avy izay tonga manatrika eto sy izay manaraka ny fandaharana. Saotra raha eo aoka iseho ny voninahitra eo amin'ny fiainan'izay mino araka ny teninao Jesosy hoe raha ino ianao dia ahita ny voninahitran'Andriamanitra. Taio ny tsiraray avy ahay andray fanapa-kevitra hiaina le dingana tianao iandrasana anay amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy avy Nazareta. Amen. Mazoto toerana vetivety anao fanaritsika vetivety anatin'ny 2 minitra dia apetraka ny tsodrano dia hitanao ny tompo ao anatin'izay programa ny rahantsika teto izay. Misy zavatra voarainao fe misy mila mivoatra amin'ny finoantsika raha fitinina dia misy ina titre voalohany moa le ligne voalohany miala eo amin'ny finoan'olona dia mankany amin'ny finoan'Andriamanitra. Ny finoan'Andriamanitra io mino ny jentilisa azo vonjena, mino ny saoly ratsy fanampanenjika afaka iova, mino toetra afaka miova. Le faharoa miainga eo amin'ny finoan'ny mpanompo ho tonga finoan'ny zanaka dia io le nresantsika teo metraika indrindra eo amin'ny vavaka izay ataonao amin'Andriamanitra tsy vavaka mangataka moyen fa vavaka mangataka directement ny zavatra ilainao. Na Andriamanitra ary faly zany hoe tonga ianao dia miteny hoe tompo tia ny karamako fa mila trano zay dia faly Andriamanitra ndry io ve ny karamanao dia mangataka trano ianao satria tsy ny karamako anaovana le izy fa ianao azonareo ve le izy fa tsy voatery tenenao koa ny karamanao satria efa fantany io izy ihany manokatra an'io lalana io. Azonareo ve le izy fa tiako tongavana hoe hita zany hoe tsy miankina amin'le ressources limité eo an-tananao ianao fa miankina amin'Andriamanitra sy ny fahaiza-manao. Ny resaka ankitrika teo hoe miala eo amin'ny finoana amin'ilay testamenta taloha izay tsy azontsika itoerana satria ny testamenta taloha dia fanompoana misy voninahitra fa miafarany fahafatesana fa tsy maintsika miditra aty amin'ilay finoana ny testamenta vaovao mijery an'i Jesosy dia mino satria efa tahaka ilay fanoharana momba ny fanomezana tsy hoe manomentsika mba ho fa manomentsika satria efa zay le hoe nomena mahamaim-ponareo dia mizarana manomeza mahamaim-pona. Farany resantsika teo dia miainga eo amin'ny toetra eo amin'ny fanomezana zafady makany amin'ny toetra. Mitsangantsika dia handray tsodrano na ran Jesosy
tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo a fa Jesosy a tompo sy mpanefa ny finoana nametraka amin'ny faniriana ary ny fataterahana ao anatinao. Miaraka aminao indray manomboka androany maraina atonga anao a ahita ny fahamarinan'ny teny androany hoe ivoatra ny finoanao miaraka amin'Andriamanitra. Ibitsika ny fanamasina noana anao ao anatin'le etaetana sehonao androany hoe tompo tena te hiaina an'izany a amaly anao Andriamanitra. Tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fiainam-pinoana eo amintsika tsiraray avy. Ny amaranina ny androany maraina ity dia ny hoe tongava aminao arak'izay iriny fonao arak'izay inonao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zareo fahasoavana ary a fa ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao a ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo a. Amen. Fotoanantsika amin'ny zoma